faly mitsidika ny tokantraninao indray ny sampana fampalalam-baovao ny MBS amin'izao alina izao ankasitrahanay hatrany ny fanaranao tsy tapaka ny fahita lavitry ny MBS ary mbola sainy ampitiavana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ato anatin'izao fampalalam-baovao izao koa satria moa zany ny tontolon'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny resaka fampelezan-kevitra no imasony ny olo-pirenena malagasy amin'izao dia miompana amin'izay indrindra no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity efa samy vonombonina avokoa ireo candidat miatrika ny fampelezan-kevitra amin'izao raha ny teny amin'ny boriboritany fahadimy manokana dia niavaka izany satria nanomboka tamin'ny fanompoam-bavahana firaisampinoana ny fampelezan-kevitra teny Analamaintso maro izay niarahana tamin'ny candidat tolotry ny Antoko Tim ny toy androany kosa ny hetsika ka teny amin'ny fokotany Ambatokaranana no nisantarana izay fidinana ifotony notaria ny candidat solombavam-bahoaka ny Tim K25 Andriamatoa Fetra Lambo Zafimbololona izay noro fitiavana sy Erzora Zonarvony no mitatitra izay vaovao izay. Raikitra ny hetsika propagande notaria ny candidat avy amin'ny Antoko Tim K25 Fetra Lambo Zafimbololona avy amin'ny boriboritany fahadimy teny amin'ny fokotany Ambatokaranana nanaovan'izy ireo ny fidinana ifotony androany nanentana ny vahoaka ifidy ny 17 Mei izao fa indrindra ny fampahafantarana ny candidat solombavam-bahoaka avy amin'ny Antoko Tim K25 taria ny filohan'ny vovonan'ny Antoko Mark Ravalomanana nanamarika ny hetsika ny fitetezam-baravarana mandritra ny fampelezan-kevitra isy ny tolotra fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ny daholobe raha ny loharanom-baovao azo. Ny androany indray dia ety amin'ny fokotany Ambatokaranana izahay mampafantatra ny izay maha-kandidana izay ary mandresy lahatra mandondony isam-baravarana mijery an'ireo isan-tokantrano mandresy lahatra amin'izany hoe ifidianana ny kandidana tolotry président Ravalomanana tiako Madagasikara larana faefatra izany. Ny programanay zany manao fokotany ray na roa zay farafahakeliny isaky ny isan'andro mandra-patapitra ny fampelezan-kevitra. Ao anatin'izany ihany koa nefa misy ny fizaham-pahasalamana maimaimpona izay ho tanterahanay ohatra ny ho eny Analamaintso tanàna izay ho eny Manjakaray izay Manjakaray 2B 2C 2D maromaro ny fokotany mbola tetezinay ka dia manodidina an'izay ka ny olona dia marisika mandreny hoe manifesto sahirana ny vahoaka dia mametraka fanantenana amin'ny président Ravalomanana sy ny candidat zay natolony. Etsy andaniny nanaintana ny vahoaka malagasy ny mpanaradia ny candidat natolotry ny filohan'ny vovona ny Antoko Tim K25 Mark Ravalomanana mba hanefa ny adidy amin'ny daty ny fifidianana ny 17 Mei izao. Koa manentana antsika vahoaka malagasy rehetra tsy bakolo ifidy ny candidat natolotry Mark Ravalomanana. Antsatsika eto amin'ny boriboritany fahadimy mba ifidy ny larana fahaefatra i Monsieur Fetra izay natolotry dada ho candidat député ho atsika. Manentana antsika rehetra eto amin'ny boriboritany fahadimy ifidy ny larana fahaefatra izay natolotry dada Ravalomanana dia manentana antsika rehetra izany ifidy ny numéro fahaefatra any Monsieur Fetra. Fa miavaka kosa ny candidat avy amin'ny Antoko Tim K25 raha nambara ny candidat solombavam-bahoaka Fetra Lambo Zafimbololona androany. Anisany mampiavaka azy ireo izy ny fahavononana hijoro hatrany amin'ny fahamarinana ary koa hijery izay mahasoa ny vahoaka ny tombotsoa iraisany be sy ny maro fa tsy ny tombotsoa an'olon-tokana velively. Izahay zany ankoatra ny mpanolotsaina ny tanàna izay candidat natolotry ny tiako Madagasikara dia candidat vonona sa ary hijoro amin'ny fahamarinana anao ny asa mahasolom-bavam-bahoaka hatramin'ny farany eo ny voafaritra ny lampanondrenana rehefa na izanona zany koa dia hijery nyzay mahasoa ny vahoaka amin'ny soa iombonana ny tombotsoa iombonana ankoatra ny hoe naramaso ny asan'ny mpanatanteraka anolotra lalàna vaovao mifanaraka amin'ny toetrandro lalàna izay mahasoa ny fiainam-bahoaka dia manana fikambanana ny tenako izahay manana fikambanana izay prailista dia amin'ny alalana izany fikambanana izany koa hoentinay mampandroso ary anangana fikambanana izahay isaky ny fokotany 17 hoentina mampandroso entina mifampitaiza satria nibadona le vahoaka nampahantrana le vahoaka ka tsy anaiky izany izahay candidat natolotry ny tiako Madagasikara fa hijoro hatramin'ny farany na iza ny eo amin'ny fitondranam-panatanteraka na iza no eo tiako Madagasikara ny tanjona dia maro anisa ary ezaka ampisan'izay fandanjana eo amin'ny fitondrana mpanantanteraka sy ny fitondrana mpanao lalàna androm-panjakana mpanao lalàna zay. Oriny fidinana ifotony hatanterahany candidat solombavam-bahoaka amin'ny fokotany Ambatokaranana androany dia itoy eny Ambohimirary ny hetsika anentanana ireo vahoaka eny ifotony.
fa tao anatin'izay fidinana ifotony nataony candidat fetrara lambozafim-bololona teny amin'ny toerana Ambatokaranana ao anatin'ny boriboritany fahadimy izay hatrany dia nisy ihany koa ny fanentanana maro izay nataon'ireo vahoaka teny an-toerana Andaorana avy hatrany teo amin'ny fandraisam-peony Noro Fitiavana sy ny Rindrantsary ny Erzora Jonarivondy. Manentana ny vahoaka eto amin'ny boribory firaisana fahadimy zany mahifidy ny député Fetsasinaina fa izy zany ny député hita fa azo antoka tsy efa ela ny rana tamy fa olona tsy manao kobakambava. Manentana antsika mpifidy ety amin'ny boriboritany fahadimy zany hifidy ny candidat Rodimbe Mpanangana natolotry président Marc Ravalomanana dia ho antsika eto amin'ny boriboritany fahadimy zany dia numéro 4 izay hitaritiny Fetrasinaina no candidat antsika. Ie manentana antsika rehetrarehetra zany izay feno taona mba hifidy mba anefany adidintsika ary mba manentana antsika ihany koa anefany adidintsika amin'ny 7 volana May ho avy izao fa io ny tena io zany ny fifidianana akaiky ny vahoaka indrindra. Olona nampianarana lalàna ny olona izay fidintsika eto dia angatahantsika rehetra mba tena hifidy ny larana fahaefatra. Fa nisy ihany koa ny fidinana ifotony nataon'ny candidat atolotry ny Antokotimo tany amin'ny faritra Avaradrano iny fa iverenantsika izay vaovao izay rehefa avy eo fa ivadika lafim-baovao hafa aloha isika niakatra indray ny sandan'ny vola euro eto Madagasikara raha mihoatra amin'ny vola malagasy raha ny angom-baovao nataon'ny mpanao gazetinay dia vidina 4,000 ariary ny euro iray nanomboka ny fiandohan'ny volana May lasa teo. Isan'ny olana iray izay tsy mbola vaovana nanomboka tamin'ny taona 14 izy io teto amintsika ary isan'ny mahatonga ny fiainam-pirenena mikorosofahana ihany koa. Ankoatr'izay dia fantatra ihany koa fa isan'ny firenena mahantra indrindra i Madagasikara manerana izao tontolo izao. Arahantsika raha ny andindinin'izay tanteriny Germain Nomenjanary teo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy mitsahatra ny mitotongana ny fiarom-piainan'ny Malagasy raha eo amin'ny setry ny arabola no jerena. Nahitana fiainan'ny ray mantsy ny sandany ariary nanomboka ny fiandohan'ny ity volana ity. Ny 17 ny volana Aprily teo dia 3,703 ny vidin'ny euro iray raha toka 7,503 ny iray dolara. Ny fiandohan'ny volana May teo kosa izany hoe ny faharoa ny volana May ny maromarina kokoa dia niakatra indray ny sandany euro eto amintsika. Raha ny fanadihadiana izay natao dia lasa 8,400 ny euro iray ary ny dolara kosa dia tsy maintsy novidiny na 2,903. Raha azavaina bebe kokoa dia antsoina hoe miendanja ny vola rehefa mila maromaro kokoa ny ividianana ny vola vahiny hafa. Mahazo aina kosa ny vola rehefa kelikely mifanantona amin'ilay vola vahiny ny sandany ividianana na anakalozana azy. Isan'ny miantoka ny ankamaroan'ny fiainan'ny Malagasy anefa io sandam-bola io raha tsy teny fotsiny hoe ny fiainam-pirenena iray manontolo mihitsy. Mazava ho azy fa raha mitotongana ny sandany ariary na ny vola Malagasy dia sarotra ny ieverana fa irosy Madagasikara ho any amin'ny antsoina hoe tany mandroso. Mbola adogoavana raha teo izany eto amintsika satria mbola olana ny sosialy ny toe-karena raha teo etsy andaniny. Raha ny fanadihadiana sy ny angom-baovao izay natao hatrany dia nanomboka ny taona 14 no tsy voafehy ny mpitondra teto amintsika itsony ity fidinany ity sandam-bola Malagasy ity raha mita amin'ny vola vahiny. Isan'ny antony ny fitobahan'ireo entana vita avy any ivelany izay amidy amin'ny vidiny mora tokoa nefa ny fanondranana ny zavatra vita eto amintsika mankany amin'ireo firenena ireo tsy misy. Efa betsaka ireo sosokevitra izay efa nasehon'ireo manampahaizana manokana momba izany saingy atreto dia tsy misy ny vokany raha ny zava-misy dia ny fiakarana sy ny fidinany ny sandany ariary no jerena. Isan'ny olana iray tsy mampandroso ny firenena nefa ny fisian'izy io. Ankoatra ny olana maro hafa izay mbola mila fehezina toy ny tsy fandriam-pahalemana ary indrindra ny tsy fandriam-pahalemana ara-sakafo. Ny taona 17 dia firenena fahadimy mantra indrindra eran-tany i Madagasikara fa araky ity tatitra iray farany ity kosa dia i Madagasikara no mitana ny laharana voalohany amin'ny fahantrana maneran-tany amin'izao fotoana izao.
Lafombaovao samihafa kosa taorian'ny hetsika fitakiana izay notarian'ny mpiasan'ny PMU nanomboka ny 4 aprily teo dia nisy ny fanelanelanana nataony teo anivon'ny inspecteur du travail saingy tsy naomby izany ka vao maika ny amafy ny fitokonana sy fitakiana ataon'ireo mpiasa ireo finoro fitiavana Erzora Jonarfondy. Ny amafy hatrany ny hetsika fitakiana tanteran'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa PMU ankoraohatra amin'izao. Manoloana ny fanaovan'ny mpampiasa ambanin-javatra ny fitakiana izy ireo no antony. Tsara ny mampafantatra fa efa tonga teny anivon'ny inspecteur du travail ny raharaha. Nisy araka izany ny fanelanelanana. Taoriany ny hetsika notontosain'ny mpiasa ny zoma 4 aprily teo. Nandamoka nefa io fanelanelanana io. Manoloana izany ny fanapa-kevitra ny eo anivon'ny arbitrage sisa no andrasana raha ny loharanom-baovao azo androany nandritra ny fitokonana no tanteran'ireo mpiasa teny ankoraohatra. Momba le zavatra efa lazaina teto ihany moa zany dia nandeha tamin'ny 30 avril tany amin'ny inspecteur du travail ny médiation izay fanelanelanana nataon'ny inspecteur du travail rehefa natao io fanelanelanana io ny 30 avril dia nandeha tao ny fifandesen-dahatra dia ohatra mbola ziroziry foana aloha mpampiasa dia name 27 orana azy ny inspecteur du travail zany hoe miverina ny lakamisy 2 avril zany amezany zareo amin'ny valiny tsy maintsy mitondra valiny izy rehefa miverina nefa izy dia tsy naresy lahatra nay mpiasa mihitsy ny zavatra netiny fa le sosikevitra netiny manaraka ary ratsiratsy kokoa no nisy teo aloha. Dia rehefa tsy hita moa zany ny fanarahana zany hoe échec total zany le médiation anay dia tsy maintsy manaraka ny étape manaraka zany hoe alefa any amin'ny arbitrage le izy. Dia miakatra zao zany le izy napetraka ny zoma teo zany taratasy any amin'ny arbitrage. Etsy andaniny ny jerena manokana tsy misy atakandro ny karama fototra ny prime de risque fa indrindra ny prime d'ancienneté no tena takin'izy ireo fatratra amin'ny mpampiasa. Marina fa tsy misitraka io prime d'ancienneté 540 ariary isan-taona io ireo mpiasa amin'izao noho ny antony izay tsy fantatra mazava kanefa voafetra hatramin'ny 7 taona ihany no isitrahany mpiasa izany. Zay zany mila hoe mivaly ny zavatra angatanay araka ny tenin'ny délégué teo hoe ny prime de fin d'année zany antsika efa volana inona zao mazanzany zay. Nefa ny société malaza hoe matanjaka indrindra kama reto Madagasikara anisan'le matanjaka zany manambola. Zay anisan'ny angatanay ny prime de risque anay zay mitondra vola be. 700 ariary tompoko ny prime de risque anay tondrany vola be makaty amin'ny mandeha tongotra mandeha bus makaty amin'ny siège. Dia matahotra zay dia zay ny angavianay fa mody marenina foana zany le mpitondra anay ny tena mariny. Niova be daholo ny fitondrana anay ny avantagenay rehetrarehetra tsisy azonay tsony nefa n'izay efa 4 taona ny asa tato lasa miratsy be mihitsy nitsotra ny taloha ny etaetanay dia mba hatsaraina daholo le zavatra rehetra mba hovaina le fa mba reny mpianakaviana mamelona zanaka daholo izay Tsy voazao no nisy ny fitokonana nataon'ireo mpiasa fa efa tao anatin'ny 3 taona. Tao anatin'izay taona ny fandimizay anefa nanampitsofina hatrany ny mpampiasa. Tsy hijanona hatreto araka izany ny fitokonana ataon'ireo mpiasa ny orinasa ny PMU mandra-piandry ny fanapahan-kevitra avy ao anivon'ny arbitrage. Toizajika amin'ny vaovaon'ny fandriam-pahalemana saron'ny polisy ny farany herinandro lasa teo ny lehilahy miisa 9 mpanendaka eny amin'ny faritra Ankazomanga iny. Etsy ankilany dia lavin'ny balan'ny polisy ihany koa ilay lehilahy iray mpanendaka eny amin'ny faritra Andavamamba sy anaty azo isotry iny io maraina io. Ireo olon-dratsy ireo izay isan'ny mampitaraina ireo mponina eny amin'ny manodidina indrindra ny fampiasan'izy ireo fitaovam-piadiana toy ny sabatra sy ny basy aratsika ny andindin'izay. Lehilahy miisa 9 no voasambitry ny polisy miasa ao amin'ny PPA Antaniavo ny farany herinandro lasa teo dia ny faritra Ankazomanga sy ny manodidina iny no ny antony fanendahana ary nahazon'izy ireo moto. Tokony tamin'ny 2 ora maraina no nisy olona tonga nitaraina tao amin'ny postry ny polisy Antaniavo nilaza ilay mpitory fa nisy lehilahy 3 nanendaka azy raha vao nidina tamin'ny fiara mpanatitra azy izy. Tonga teny toerana avy hatrany moa ny polisy nijery ny zava-nisy ka mbola tratra teo tokoa ireo 3 lahy voalaza fa nanendaka.
vantany vao nahitany pôlisy ireto farany dia nitsoaka avy hatrany, raikitra ny fifanenjehana ka lehilahy iray no tratra. Tamin'izay fotoan'izay ihany koa no nisy olona iray hafa nanantona ny pôlisy ary nilaza fa voendaka tsy lavitra teo ary lasan'izy ireo ny moto mitentina 9 tapitrisa ariary. Mandidina ny 7 zany ireo mpanendaka ireo ary Antsilava sy Big Boss no fitaovana ampiasainy andrahonana ireo olona endainy. Nantoboka avy hatrany ny fikarohana ka taorian'ny famitorana ilay voasambotra no nahafahana ny sambotra ireo namany 5 hafa teny Ankorondrano Andranomahery ny farany herinandro lasa teo. Mbola tratra tao an-tranony iray tamin'izy 5 lahy voasambotra ireo ilay moto vao avy nendaina. Fantatra ihany koa fa efa nifonja ary vao nivoaka tamin'ity taona 2024 ity ny sasany tamin'ireo mpanendaka ireo. Efa tafaverina somatsara amin'ny tompony kosa ilay moto. Natolotra ny fampanoavana omaly izy ireo ary azonina vonjimaika eny amponja. Tsy ahivina fa nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo dia nahitam-boka ny asan'ireo pôlisy amin'ny fisamborana sy fanenjehana ireo mpanendaka eny amin'ireny faritra mena ireny izay isany mampikilay ny olona. Io maraina io tokony ho tamin'ny ora sasany ihany koa mantsy no lavy ny balan'ny pôlisy teo akaikin'ny EPP anaty hazo isotry ilay mpanendaka gaigla izay anisany mampikaikaika ny olona mipetraka eny manodidina iny anaty hazo isotry Andranomanalina sy Andavamamba iny. Izay nikasikeny vaovao iny efa naneho ny fahavononany iara-iasa hatrany amin'ny Madagasikara ny vondrona Europeana raha nambarany masoivo Europeana izay tonga eto an-toerana manatrika ny journée des projets de l'Union Européenne na Madagasikara izay tanterahana etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely teny an-toerana mitondra ny andinindiny izay noro fitiavana sy Erzora Jonarfony. Taorian'ny fifidianana filoham-pirenena teto Madagasikara farany teo vonina ny iara-iasa ka anamafy izay fiara-miasa izay amin'ny Madagasikara ny vondrona Europeana. Fiara-miasa ahafahan'ny Madagasikara manarina indray ireo lesoka na koa ireo tsy fahombiazana anisy matara ny fampandrosoana eto an-toerana. Marina fa niady amin'ny fahantrana eo koa ny fiarovana ny tontolo iainana no anisan'ny teboka lehibe hadinina miaraka mampandrosoana ny firenena indrindra ny eto Madagasikara. Raha nambarany masoivo Europeana hatrany. On est prêt à travailler pour renforcer au maximum notre coopération et pour permettre effectivement à Madagascar de récupérer les retards de développement qui étaient dus aux situations politiques des dernières décennies. L'Union européenne a un engagement avec le développement et la lutte contre la pauvreté. Aussi, Madagascar est un pays partenaire dans le cadre de l'accord de Cotonou. Et donc, c'est un partenaire depuis longtemps de l'Union européenne, depuis 60 ans, plus que 60 ans maintenant. Et donc, l'engagement qu'on a, c'est d'un côté l'amitié qu'on a pour le peuple malgache, et d'un autre côté, notre engagement à niveau global pour le développement et la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. Fa anisany manampy ireny fikambanana mijery akaiky ny momba ny mpiasa eny anivon'ny orinasa ny vondrona Europeana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fiara-miasa ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana sady izany. Anisan'izany ny fikambanana afafy na antoka ho an'ny fahasalaman'ny fianakaviana. Fikambanana izay misana ny fahasalaman'ny mpiasa ao aminy manoloana ny trangana tsy fahasalamana izay ahitana mpikambana mahery ny 3 alina. Ny fiara-miasana ny vondrona Europeana amin'izao dia misy tetikasa izay eny anivon'ny commune Andranonahitra iarahan'izay vatsin'ny vondrona Europeana vola amin'izao ora fotoan'izao. Ao anatina fokotany anankitelo izy io, ambany ala dia ambany lalana dia Ambomamory. Fiara-miasa ilay izy dia izay no niarahanay miasa miaraka tamin'ny zareo ny famatsiana volan'ireo tetikasa izay niarahanay miasa. Ny afafy dia mampiena ny tamin'ny andraikitra samy afafy dia mampiena ny vola mivoaka eo amin'ireo mpikambana eo aminy. Sendra tonjo amin'ny tsy fahasalamana izy ireo zany dia mba misy fianana eo amin'ny vola mivoaka aminy. Ankoatra izay amin'izao vanim-potoana mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana solombavambahoaka izao tsy mitazapotsiny ny vondrona Europeana fa manampy an'i Madagasikara ka amin'ny alalan'ny firenena mikambana eo koa ny programa SACEM sy ny sehatra natao anaramaso ny fifidianana ohatra ny safidy no manatanteraka izany raha ny loharanom-baovao hatrany. Araka ny fanambarantsika teny am-piandohana teo dia tokony arahinao ato anatin'izany
fampahalalam-baovao izao ny fampelezan-kevitra sy ny fitsidiana nataon'ny candidat any amin'ny district Navaratrano iny saingy noho ny tsy fahatombanany sary dia iverena tsika rampitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao izany dia izay ihany koa no entiko mamarana ny fiarahana tamin'ity andro ity mankasitraka anao naraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko